erin'ny fanaratsy rehetra izay mifamatotra eo amin'ny fiainatsika ary ho fanapatapahana ireo ozona izay mamatotra ny tokantrano, ny fahasalamana, ny fidiram-bolanao manokana. Aran' Jesosy tononona aminao ny fiadanan'ny tompo. Ny fandarana vaon'ny oloko no mandroso ao anatin'ny tokantranonao amin'izao fotoana izao a dia faly izahay a mitafatafa aminao amin'ity anio alina ity na izanaiza toerana andraisanao an'ity fahitalavitra ity dia manonona ny fitahin'Andriamanitra ho anao izahay. Finaritra ny fiarahantsika eto mandritra ny minitra vitsy indray a ary ny fahasoavan'Andriamanitra no ifampizarana eto. Alohan'izany anefany a dia ivavaka isika. Raha eo misaotra anao amin'ny anara maherin'i Jesosy satria ny fahasoavanao no miaraka aminay eto androany. Tonga eto ny mpanomponao hilaza teny soa mahafaly, nambara ny voninahitrao, nambara ny fahagaganao, hilaza ny famonjena efa vitanao 2 taona lasa izay. Ny fananao masina no miaraka amiko eto ary mampita ny teny any amin'ny mpijery fahitalavitra tsirairay amin'ity alina ity. Matoky ianao avy fanamasina, ianao tsy misaraka amiko, za koa dia tsy saraka aminao ka mangataka ny fitarianao androany alina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsara ny tompo, saorana an'Andriamanitra fa mbola nomen'Andriamanitra tombonandro isika, omen'Andriamanitra fotoantsika, omen'Andriamanitra sehatra ihany koa ny mpanompony ahafahana manambara ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Tsy ho lavarisaka fa amaky tenin'Andriamanitra dia hitondra fanazavana ary hitondra fijoroana vavolombelona matanjaka momba ny herin'Andriamanitra satria Baiboly dia milaza hoe ambarao any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Misy antony Andriamanitra mahatonga milaza an'izany. Baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly isan'io ary mandrakizay. Zay zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny andro lasa fahiny dia mbola haina tao ankehitriny ary haina tao amin'ny andro ho avy rehetra. Na manahoana endriky ny olana na asarotry ny zavamisy atrehanao ankehitriny, lazaiko aminao eto am-piandohana fa mbola misy fanantenana. Aza mbola kivy, aza mbola ketraka fa velona Jesosy. Mbola tianao ny tompo. Misy amintsika mijery an'ity fahitalavitra ity a, mieritreritra mihitsy za ty angamba efa tsy tian'Andriamanitra intsony, tsy mivahatsony angamba zao olana eo amin'ny fiainako izao, tsisy hevitra intsony angamba. Fihevitrao zay fa amin'Andriamanitra ny zavatra sarotra vahana indrindra no idirany antsihatra. Spécialitén'Andriamanitra ny zavatra manjoanao io. Haina ataony miditra amin'io. Mamela ianao amaky tenin'Andriamanitra vetivety ato amin'ny filazantsara izay nosoratan'i Jaona. Filazantsara nosoratan'i Jaona no ifampizarantsika androany alina. Eo amin'ny toko 5 manomboka amin'ny 2 amin'ny vakotra izao manao hoe rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy faria amin'ny Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Tao no nandriany marary maro, ny jambo, ny mandringa, ny maty ila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona. Raha nahita azy mandro Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao. Ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona nroboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriana dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay. Tsara ny tompo. Ny Baiboly eto dia milaza zavatra tsy mampino nefa sambatra izay mino nefa tsy nahita. Nisy rano mahagaga tamin'ny toerana anankiray, farihy ny Betesda no ilazan'ny Baiboly azy. Io farihy io zany
misy anjely tonga eo indraindray manetsika le rano ka rehefa etsena le rano raha misy olona marary tonga voalohany miditra anatin'io rano na inona aretiny sitrana tsy fantatry hoe inona ny mahatonga an'izany fa dia zay fotsiny ny zavatra navelan'Andriamanitra iseho nisy visitation angélique ny anjely no irahan'Andriamanitra manetsika le rano dia zay marary tonga voalohany eo dia sitrana fa raha misy anankiray tonga orinan'le tonga voalohany miala maina na dia manam-pinoana azy fa zay tonga voalohany ihany no sitrana dia tonga ny olona mitondra ny olona marary maro ao ny jamba ao ny marenina ao ny voany andro be ao ny momba ao ny matila zany hoe sombitsombony amin'ny aretin'ny olona tonga teo no nolazain'ny baiboly fa karazana aretina maro no noentina teo ka indraindray ihany ny anjely vao tonga eo fa tsy hoe isan'andro dia eo zany ny olona miandry andro amanal ny fetseny io rano tsy hoe etsehany rivotra fa tonga dia mikopaka be eo rano raha vao tonga ny anjely tonga dia tampotampoka eo mitondra ny mararina misy olona 10 miara-mandeo fa zay tonga voalohany eo ihany no sitrana mety mifanosika ny olona amin'izay nefa sambatra ihany koa izay voatosika satria izy ny tonga voalohany anaty rano ohatrohatr'izay zany ny zava-nisy tamin'izany fotoana zany fa nisy lehilahy anankiray 80 taona ny aretina mafy zany za efa nahita olona narary nanitry ny 9 taona fa hitako hoe efa mangidy mafy zany hoe aretina 20 taona latsaky zany nefa ny an'ity vehivavy ity ny an'ity lehilahy ty mialatsiny 30 taona izy hoe efa navelany havany tsisy olona mitondra azy tsony satria leo ny fianakaviana rehefa maharitra loatra ny aretinao indraindray miala daholo ny olona fa amin'ny voalohany ihany ny olona mitondra anao amin'ny voalohany ihany ny olona manontany manahoana izy ao amin'ny voalohany ihany ny olona mivorivory eo fa rehefa ela ny ela tsy avitana ninina koa ty aretiny ty zay sasany dia miala ny sasany efa nelany ny fianakaviany mihitsy ty lehilahy ty nelany ny fianakaviany tsisy namana tsisy vady tsisy zanaka tsisy fiarahamonina na ireo olona manana marary eo aza efa tsy miantra azy itsony da iandro Jesosy tonga teo nanontany Jesosy teo sitrana va ianao fanontaniana ohatrany manany ihany raha diniany satria azo antoka matoa izy mijanona amin'ny rano izay malaza be fa misy fanasitranan'io dia teo sitrana izy nefa i Jesosy zanak'Andriamanitra mpaminany malalany aompony olona mbola manontany ihany hoe teo sitrana va ianao tsy hoe fanany anina le izy raha jereno nefa tsy zany mihitsy ny antony fa te andray ny etaetamponyity lehilahy ty izy te andre ny feo an'ity lehilahy ty mihitsy izy te andre ny fanapaha-keviny mihitsy izy na dia fantany azany ao anatin'ny fony teo sitrana va ianao ary mipetraka amintsika izay manana olana manana aretina manana zavatsarotra atrehana zany fanontaniany Jesosy zany androany hoe teo sitrana va ianao teo afaka va ianao dia zao ny navalany tompoko raha etsehana ny rano azy dia tsy mba misy olona androboka aho teo ny nahalalantsika fa tsisy fianakaviana tsony ty tsisy fianakaviana nanakaiky azy tsony ty lehilahy ty tsisy namana tsisy vady aman-janaka araka le nambarako teo tsisy olona ozy androboka aho zany hoe efa navela ny fianakaviana efa nailiky ny fianakaviana tratra ny fanilikiliana io le fanahany fanilikiliana resahanay eto amin'ny fahitalavitra eto foana ary raha sendra mikasa izy hiditra ao anatin'io rano mba miezaka mba manao zay tratrako atongavako eo dia misy olona foana tonga eo alohako tsy sevitra ny amiko tsotra ny tenin' Jesosy hoe mitsangana ianao be tao ny fandrianao dia mandehana ianao voalazany baiboly fa sitrana teony eo hity lehilahy ty raha lahy sy anabavy natioran'i Jesosy mihitsy no manasitrana
natiora i Jesosy mihitsy no fanasitranana. Eritrereto ity lehilahy ty tsy mahalala ny Jesosy, sady tsy niantso vontsy tamin'i Jesosy, no tsy niangavy tamin'i Jesosy, no tsy nangataka tamin'i Jesosy, sady tsy nitalao tamin'i Jesosy. Fozy fotsiny hoe teo sitrana va ianao, dia nisitraniny amin'izao fotsiny le olona. Ny antony natiorany mihitsy ny manasitrana, fanasitranana mihitsy izy mihitsy no fanasitranana Jesosy. Misy zavatra andanitsika vola tsy toko tsy forohana, andehanatsika any ampitan-dranomasina, hitetezatsika klinika maro isan-karazana, nefa zavatra tsotra faran'izay tsotra kely amin'i Jesosy no manasitrana azy sy manafaka azy. Nisy vehivavy anankiray izao tamin'ny talata, hitako tao am-piangonana tao teo trano vavahana vaon'ny oloko etsy Pasika. Satria isaky ny amin'ny 12 atoandro araka le resahako amintsika eto foana dia misy fotoam-bavaka. Alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy. Talata amin'izay ao anatina fotoam-bavaka mihetsika devoly izy. Dia noentina tery afara tary satria ny fotoam-bavaka mbola mandeha ny torteny sy ny sisa, mbola mandeha ny hira fiderana, dia noentina tery afara tary izy satria mihetsika devoly. Dia ivavahany zareo, dia rehefa avy eo nanantony. Dia nijereo koatra izao satria be dehibe le olona mihetsika devoly eo, be dehibe le olona ivavahana maro. Dia nijereo kely ohatr'izao izy. Dia rehefa avy eo nandray olona tao amin'ny birao, dia nalefany ireo mpanao délivrance ireo tao amin'ny birao izy. Eo mandehana ianao mihaona amin'ny pasteur aloha fa mila mihaona amin'ny pasteur ianao zay vao afaka mitohy mivavaka ho anao izahay. Mihaona tampoka tao amin'ny birao izy, dia zao ny teniny. Za pasteur izy marara. Nandeha raha nandritry ny 6 volana. Anao vehivavy mahafantatra tsara ny fangidiny zany hoe mandeha raha mandritra ny 6 volana zany. Izy efa atsatra, kotsatra. Le izy ozy tamin'ny voalohany no heveriko fa tonga fotoana ohatra ny vehivavy tonga fotoana. Jereko tsy nety tapitra, tsy nisy farany. Nandritra ny 6 volana. Ary za hitanao io izy dia mbola ho anatina mihitsy. Dia ozy ataminy teny devoly vonoina ianao, dia nitomany izy. Fa zao Jesosy dia mahay manasitrana anao, mpanasitrana Jesosy. Fa tsy hanasitrana anao no mahamaika azy, fa miverena aminy, mitodi aminy, mibeba. Atolory an' Jesosy ny fiainanao, manompo azy, avelany ny helikao rehetra hatramin'ny andro ny fahazazanao, tsotra kely aminy manasitrana anao. Tomany izy, mibebaka izy, dia nitariako ny vavaka fibebahana sy fanolorantena nanaraka izy. Aza mivavaka itsono akipio ny masonao fa hivavaka ho anao aza. Nakipony ny masona, nanomboka ny vavaka amin'ny anarany Jesosy Kristy. Nenjera tamin'ny tany izy, nenjera tamin'ny tany izy. Tao anatin'ny 2 minitra teo eo, dia izay mitsangana raha vehivavy, tsangana izy. Dia nitomany izy, dia izay nisy namsavy ve pasteur, inona ho any mahatonga anao miteny an'izany? Ianao nivavaka ino izy? Nisy aizina tonga dia nialina, dia nisy fahazavana be, tonga dia niovatra amin'ny endriny. Tsy fatatroana nisy namsavy ianao nananahoana, fa raha izay zavatra napetrako ny tompo tao anatin'le vavaka teo, mety révélation ny meny anao zany. Tsy fantatro hoe mety izay tokoa ve, fa iarina maizina ny nahazo anao. Toy izo ny vavaka mandehana fanasitrana anao Jesosy. 2 andro taorinan'izay, alakamisy, zany hoe omaly ane zany. Niona tamiko izy teo ankianjan'ny tempoly, teo amin'ny 3 tolakandro teo.